Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena, ny fiarahamon'ny pirenena izay misehatra eto Madagasikara. Misy ny tohany avy amin'ny vondrona Europeana amin'ny alalan'ny fandaharana asa dinika ary mahafapo ny vokatra raha ny fanamariana izay nentin'ny lehibe ny masivony vondrona Europeana miasa sy monina eto Madagasikara. La coopération de l'Union européenne à Madagascar qui offre des résultats très encourageants, très positifs, qui démontrent l'importance de la société civile dans le développement du pays. Maro tokoa ireo fikambanana fiarahamon'ny pirenena nandray anjara tamin'ity hetsika ity, anisan'izany ny ONG Lalana. Antony andraisanay anjara dia ny projet dilika na drafitra hitantanana lalana communal dia niarahanay niasa tamin'ny programme dinika nahazo financement tamin'ny programme dinika izany zay nanao an'io projet drafitra hitantanana lalana communal io tany amin'ny région Analanjorofo sy région Analamanga à travers district ny Fenerife-Est sy Antsorobe. Raha tsy aivana dia fandaharana asa fanohanana ny fiarahamon'ny pirenena ny fandaharana asa dinika izay naharitra 3 taona ary nitetina 10 tapitrisa euro. Ny tanjona dia ny fanasongadinana ny fahaiza-mitantana eny fotony sy eo amin'ny firenena mba ahafahan'ny fiarahamon'ny pirenena mijoro sy mahaleo teny sy ampitombo bebe kokoa ny fitokisana aminy.